Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny toe-karena ny fanaiky ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana amin'ny fifampidiniana ho fanarenana indray ny toe-karem-pirenena. Omaly dia nisy ny fiaonan'ny ministra ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina niaraka tamin'ireo solotenan'ny vondron'ny sehatra tsy miankina ary tao anatin'izany moa no ny fanomezana toky ao anatin'ny fanarenana indray ny toe-karena eto Madagasikara. Tafapetraka ny sehatra ifanakalozan'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana izay fanapahan-kevitra noraisina tao aorian'ny fihaonana nisy teo amin'ireo mpandraharaha ala toe-karena sy ny filoham-pirenena ny 27 ny volana janoary. Omaly tolakandro no noraisin'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ireo vondron'ny mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina ary ny ombom-peo ny GEM, FIFPAMA, EFOI, FCCIM, Tranoben'ny Tantsaha sy ny Chambre des Mines ifandinika amin'ny fanjakana ho fitadiavam-baolana. Efa nisy raha teo ireo tepika 20 naroso ny sehatra tsy miankina ho fanarenana ny toe-karem-pirenena. Ny momba ny ETRA, ny momba ny JIRAMA, ny momba ny Air Madagascar, ny momba ny Code de prévoyance sociale zany ro olana anisan'ny efa niteneninay teo aloha zany dia anisan'ny hodinihana ao anatin'ilay sehatra. Raha ny fanazavana avy amin'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina dia isaky ny 3 volana no ivory ny sehatra ifanakaloza-kevitra antsoina amin'ny teny vahiny hoe plateforme de concertation. Fananganana zany voalohany indrindra hoe plateforme dialogue public privé zay no nataonay androany. Maro ireo point misy 20 point no entin'ireo secteur privé ireo tokony ho jerena akaiky ary nijerevana akaiky tsirairay avy zay 20 point zay. Ao anatin'izay ihany dia tsy vitan'ny jeren'ireo 20 point ireo akaiky fa fananganana commission ao anatin'izay zavatra amin'ireo olana ireo zany ahitana vahaolana miaraka amin'ny fanjakana, ny ministera zany sy ny secteur privé. Isaky ny 3 volana ny fankahita amin'ireo commission zay natsangana ireo zany, ireo comité natsangana ireo. Ao anatin'io tsy vitany hoe ministera iray zay irery ihany fa ministera maromaro tena maromaro misa eo amin'ny 220 ny ministera ao anatin'izany comité zany. Fa izay atao ministera ny industrie sy ny développement secteur privé no lohararana amin'izany ijery aizany tokony atao anatin'ireo 20 point ireo zany. Mikasika ny Sikoma kosa indray dia fantatra fa isy ny délégationna idina any Morondava amin'ny herinandro ambony ary hodinian'ireo ministra samihafa voakasika izany ihany koa ny mikasika ny orinasa TICO.